gasy rakoto. Rena Antananarivo 95.2 manolotra ho anao zao. Tidy jado Gasy rakoto. Tantara nosoratany ihany koa nofy. ireto avy ireo hanome aina ny tantara. Tomoina Caroline, Misarandry, Maolitiana ny Menjanahary, miaraka amin'ny Ilay Rakoto Arsoa sy Rafens. nandray feo Pitikafo, nikirakira ny ara teknika Sarobidy Stella, nanadontosa Ilay Rakoto Arsoa. Gasy rakoto. Hatramin'izao moa dia mbola tsy tonga ihany kalakely iny. Mitady raharahako mihitsy angavany iny zaza iny ka. Marina moa. Vao amin'ny 5 sasany kosa nge zao rainy. Ifarantsa ataoko tsy tamin'ny 4 sasany no nirava. Ay, sy telanelana ambotry mantsaka sy akatso e. Ka na izany aza ve dia hatramin'izao mbola tsy tonga ihany. Ary fa dio atao amiko koa ty fiarovanao an'iny zaza iny ka. Niary efa baiko hoe tsy mahazo tara mihoatra ny amin'ny 9 dia izay. Raha mihoatra an'izay dia efa raha tadavina angambana. Eny, inona moa ny azoko lazaina efa mba mandinika ny lalina mbola nidiaviny miala avy any a. Ny ambota azy ao arivo ao koa mangony fotsiny. Zao vao miditry ny trano. Marary a papa. Fa mbola nilosana taisa. Avy nianatra ne ahy e. Avy nianatra dia zao vao miditry ny trano. Tsy tokony tamin'ny 4 sasany moa ianao io no nirava. Papa, ka mbola filarana be nkempus tao e. Ny filarana 119 mialana akatso lava be. Avy eo kosa mbola mangony fotsiny amin'ny filarana bus eo amin'ny 67 hektara makaty. Ny embouteillage amin'izany tsy lazaina intsony. Enona koa zany ao e. Maninona raha lazaina fotsiny hoe nampiaraka dia vita. Ary azo tratrako aloha e. Dia miteny azy zay a. Rabary a, fa ianao ve mba mieritreritra ihany e. Ampanginy koa ny vavanao e. Rehefa za aloha no miteny a dia aza miteny mihitsy ianao. So azo amiko koa ianao a. Dia hamonjy ny hevitraniko aloha zary neny a. Oaiza. Mijanony eto fa mbola tsy tapitra ny resaka e. Fa mbola inona ihany koa ny papa e. Ka ela be zany e. Tonga dia lazao. Tonga dia lazao imasomaso hoe iza ny sipanao. Ary aza mitetiky ny andangy amiko fa ataoko tapaka aminao io boakary io. Papa, tsy mbola manao sipy zany aho a. Zakely aza dagaina. Tsy dolona ke akory ahy. Ka ho ampiasonina eo. Lazao fotsiny hoe iza mba tsy hitarany resaka. Ka efa hoe tsy manao sipy zany aho a. Marina toraka. Efa tanora ohatranao ary haiko tsara raha ny fikanareo a. Ary rehefa tsy laza mariny ty dia anaparako iadika. Aiza le azo teo iny. Rabary a, fa inona ary ty ataonao e. Efa mitsotra ngizy fa tsy manao an'izany e. Makina teo koa ty. Kay, mandeha marina. Ary analako ny foko eto fa mandaginina. Ka ilaza marina fa tsy ilaza e. Mifona papa, marary ne zany e. Za tsy zaza kely ka ivarotanao sakabelo eto a. La zao a.
iza ho any tsy mpanao? Ka tsy manao an'izany nge zary papa e. Mifona rehefa marary Oka kosa izy rapary mifona fa azaka-poana mafatrao izy e. Baiko ianao rirana. Sao velesiko amin'ity azo be ity koa ianao. Ay, tapaka ny tongotra roneny Fako koa ny vavako. Tena malemy e. Zao sahazany zaza maditra tsy mahay miaina e. Oay, fa nanenina ianao ry Farantsa? Inona mampikitringa andry ohatran'io e? Jereny fa mangana be daholo ny latanandry e. Fa naninona? Noho ny dadanay ry Marianao. Maninona tsara? Zany taraiky kely anody maly dia voafony tao. Ndray kosa so dia efa diso tafahoatra kosa raha nga le kapoka na dia izany aza. Jery ange raha tsy tena mivantitra hatramin'ny tongotra ao e. Diso masika loatra dadanay ry Marianao sady tsy azo hifanazavana fa avy dia mamono avy hatrany tsisy resaka. Tena lalana izany marina. Dia maninona ny tsy mba nijanona tany hatrany fa zao ratra zao ve nentina aty? Ka tsy namelany mihitsy ny ara tsy nandeha nianatra e. Efa nitaraina marary taminy afa tsy nianona dia kely akory aza. Izay tia foana ny tsy maintsy tanterahana. Tena lasa diso manaroba efana loatra dadanareo raha izany ka. Fa maherezaka mivavahatra ny mba iova izy. Efa tsy sasatra mangataka amin'ilay nahary lesy mba efa lehibe ihany ny tena nefa dia mbola voafehbe ohatr'izao. Korazy aky Farantsa. Mivavaka ho andrea. Saotra. Fa izany io ihany fa sao dia mba afaka ampindramindriana aloha ilay kay andriany nandikana devoara tamin'ny tete omaly iny. Tsy nahavoadika mantsoko. Tsy maninona ka. Tiary dia tonga dia adikao fa ilaiko androany ihany iny Merci aky. Aleo fa toko sao dia sao e. Ok ary. Fa hono marina milamina ihany nga lasen'ilay efa maly be tamin'iny ka. Trano zao aky mbola tsy milamina. Anga. Tena tia tena loatra kala dia izay tia foana ange anao tao e. Leo alaminy ihany lesy nareo koa tsy leo miady mihitsy. Eny e, izay koa moa ilay mampifankatiako. Ngambaki mety efa hifampitsodrano. Ndry, fa ahoana kosa e. Aza manao an'izany. Ka tena epaka ary Farantsa. Aiza ve dia tsy misy fatokisan'olona mihitsy na dia ny kely aza. Raha fitiavana tsy misy toko izany dia no misaraka ny tsara e. Oka lesy amiko aloha tsy vahaolana ilay misaraka. Amindry izany fa tsy amiko e. Raha hita fa tsy anjary ve tsy aleo mifampitsodrano. Eny e, nareo ihany io. Inona moa ny azoko ambary eo? Fa maninona moa raha mody raha nitiko amindry izy e. Raha nitina ahoana koa? Mody manao ohatrany hoe miaraka ireny tsikako. Maninona? Zany e. Ka tsy izany ireny anangarany eo? Tena leo amin'izao ihany. Ndreko. Vazovaza re zany e. Fa ndry tia marina moa zany mbola tsy manana olon-tiana mihitsy e. Tsy mbola manana an'izany aloha hatreto. Raha misy ngamy izany tsy ho fatany dadanay Fa matiny ahoana ka? Angamo ndry io tsy mbola ampitony. Efa ampy saingy mbola be dia manao an'izany. Sarotiny be dadanay. Zany? Enjana tokoa aloha zany. Ary tsy aleo amin'izay ve tsika midina fa efa misivy latsaka anie izao e. Oay, entoko. Sady mbola tohatra ihany iny midina makany iny. Aleo mandeha fa sao dia tareto e. Otra vairaka fareraka be miandreto oi lety
Tsy haiko ty rehefa tsy amoa. Tena mamindray rahabary izany a. Aleo vaina malaky sao tezitra io. Mirana, varaka mitady raharaha amiko angambonareo a. Ho avy re a. Fa inona indray re rainy ty mamy be ty a. Tsisy idirana ary miala idirako. Kay aza manosika e. Kampahadalana tsinona ka. Aresika alaratsiny. Efa tonga ao izy e. Ary ataonao inona indray ny azo be iny. Amaranako ny daton'androny. Ha? Zaza maditra alika tsy fanometolana. Fa misy inona rangaha. Aiza veranga dia sy tahotra tsy enatra fa eo amin'ny masoko eo mihitsy izy no mitakisikisina amin'ilay fahatendela iny. Hitako ny mpiaraka be teny amin'ny 67 hektara zanako raha matotia. Fa ahoana rahabary a. Sao dia tsy pan'izany fa mpiara-mianatra aminy fotsiny. Sipany. Tsisy resaka fa sipany. Aresika alaratsiny ho aho. Fa misy inona ry dada? Aia ty! Kay fa maninona fialahany dada ohatr'izany e? Ka zaza maditra tsinona ka. Azany daka mandrivolevo aloha tatazo a. Ay, maty a. Kay kipiko. Maty aneny a. Izy ny lehilahy niaraka tena teo iny. Tsy haiko izany ry dada. Iza hoa? Tsy niaraka an'izany aho e. Mbola mamaly ihany a. Maty aho e. Rahabary a. Sao faty eo izazy io a. Avelao izy. Miala koa ianao e. Miala ianao a. Sao ipitiandray eo voakaka. Mamaly aho tena sao hoe izy ny lehilahy niaraka tamin'ny tena teny amin'ny 67 hektara iny. Azaka ke ianao tamin'izany akatra teo tany. Miara-mianatra amiko inatry papa. Sipakely iny eo. Maty aneny a. Mahoaka re rahabary fa mifatinao ange izazy io e. Miala koa ianao ro Mirana. Tapahako amin'ity hazo be ty tongo ty amin'izay mahay mipetraka tsara. Rahabary ino ty ataonao e. Avelao i hazo io. Miala! Avelao. Sane ty tatazo fa zaza maditra. Kay. Maty atongotra. Maty ary neny a. Rahabary amifona rehefa hoaka izy e. Miala hoa. Hitan'ity itorindrito a. Atonako mahafoatra an'izao amin'ity ny lohan'ity rehefa miseho be loha. Kay. Maty aho e. Fonjareo olona. Mama. Mama. Fonjareo aho e. Anka. Efa tafahoatra koa so ataonao zao rahabary a. Mialao ianao. Mialao a. Mba ianao ro Mirana. Sako mitady. Zany koa an'le ianao e. Kay maty rahabary aza finoana e. Ka mitady tena ka. Mitady tena dia hita. Ary lasa nitsoka izy kiala ratsy teo iny. Rahabary ejeo fa lasa izy e. Efa alina be any zao andro sao maty amin'ny zanako e. Aleo aly no fatin'ny adalany any. Zaza maditra. Tsy raro sao e. Maty a dada. Marary aho e. Tsy ho dia antsony a. Mafy loatra e.
Inona loatra ny ratsy nataoko ny dia atao ohatr'izao a. Inona loatra rehetra tompo a. Fa maninona e? Maditra be ve za? Maditra hony a. Finona koa ny anareo e. Aza tazomina a. Aza tazomina ho aza. Dada, fonjeo a. Iza koa reto lehilahy reto e. Ary aza esorina ny akanjoko fa mangatsika. Fonjeo e, mpanolana. Ao a. Amifahadiovako orineny a. Miala nareo a. Miala ao a. Sanakosea. Ina mahazo azy e. Aza tomany aloha mamamy farantsy e. Efa mahatsiaro tena ngy izy e. Eny e. Fa maninona ho ahy izy? Hitan'ny olona ny tsy rara teny an-dalana izy omaly. Zaho mba nafantatra azy dia nanaraka azy aty. Mpiara-mianatra mantsy izay. Zaho vetra e. Misaotra azy aloha nanaraka azy taty. Fa inona ny tena mahazo azy nefa? Ka araka ny lazain'ny dokotera dia hoe naratra mafy hono izy dia reraka bioko. Voatona mafy koa ny lohany izy io e. Mbola nisy nanararoatra koa ny avy io. Miala ho anareo e. Fona dada. Tenisa mivea adala e. Miala. Andrery amiko. Jereo ty izy fa toy ny telira miala daholo a. Ka ohatran'ny fo koa any hono ny sain'izy io araka ny nambara mpitsapy teo ihany. Dada, fona e. Rehefa voaisitra ny feriny dia tsara ozy ny dokotera raha hoentiny eny amin'ireny hôpitaly fitsaboana areti-tsaina ireny izy. Fa lasa dala ve izany ny zanako e. Voadona mafy ny lohany ka izay no nitarika ny fahavoazana ara-tsaina e. Tena tsy normal mihitsy izy io. Mate zanako fa vitokana. Dia lasa tala tokoa ve izany ny zanako e. Zanako. Neny a, maty ahy e. Ary mikisaka sara angaty teo akaiko teo a. Manalokaloka fotsiny ohatran'ny razana tsy hita. Iza koa tony e. Moramora aloha kifa rantsa. Misy ero mangeny tanandry e. Ka manirikiry e. Tena. Miala, mandreraka. Tena tsy tadito farantsa marina. Tena very saina tanteraka izy. Na ninona loatra re e. Oe, Dada. vetivety aloha se. Mary anao ny anarako tompoko. Faly mahafantatra anao. Eny tompoko. Miantso ahy itsy infirmiera itsy fa hoeny vetivety aloha. Ndao are. Farantso. Tsy tadidiny rivy a. Inona e? Tsy efa miteny anao hoe aza esorina ny akanjoko. Vonjeo e. Aolany ary olona. Neny a. Oka moe. Moramora kely farantsa. Sa ihany angety e. Mary anao. Sady tsy mpanolana izany a. Hita fa mpanararoatra e. Indray kosa. Maty keo ty fa jerijereo eo ihany a. Fahadiovako e. Ary aza mikofokofoka be aloha ianao farantsa. Misy rano mangeo any tananao e. Tsy rarahako e. Zao ianao vao miditry ny trano. Taizandray ianao io zao ka.
fa dia efa fohinina loatra reny eo anatinao rabary a. Tsy misy esanao saina n'izay zanako marary a mihitsy. Tsy misy esako saina inony e. Tsy efa ohatrinona moa ny vola nomeko anao hitsaboana azy. Vita amin'ny vola fotsiny angaha izy ity. Tsy mbola nisy andro iray akory ianao mba hoe nitsidika ny zanako tany. Sofa nisy an'iny tovolahy mpiara-mianatra amin'iny mba nanainkina nampy ahy. Tena lehilahy mohaka mihitsy raha ianao tia ka. Maninona tsara hoe avereny kely ny vavanao. Lehilahy mohaka ny dadanao. Hita fa marina izany e. Sady angaha tsy fantatrao fa lasa dalao ny zanako noho ny nataonao ihany. Noho ny nataoko inony e. Sady tsy misy rarahiko an'izany koa angaha. Na maty any aza iny e. Za mba vavanao dia sahanao. Raha mba tena zanako tokoa moa kiala kely iny ka aninona ka. Tsy mandraraha zanabaratra zao lehilahy zao e. Andray rabary. Sao dia vatava ohatra loatra koa izany teninao izany e. Aka zany ny marina ka. Fa tsy zanako taiza koa izany Farantsa. Sahanao no milaza izany amiko. O raha matotia. So dia tsy tadidinao ary fa nampirafy tamin'ny Rasita ange ianao no nampisy amin'ny Farantsa. Tsy marina izany e. Tsy mbola nampirafy ianao a. Ary ianao no ray ny Farantsa fa aza manilika dity rangatia. Tsy ampiasainao amin'izany ahy e. Sotra fotsiny teniko aminao a. Zay fanarahanareo any fa tsy misy rarahiko an'izay zanako ao any. Point. Mba matahoranaN'andriamanitra rabary a. Na i Farantsa tsy angeo tokony hoentina any amin'ny tompom-pitsaboana marary saina e. Efa tsy tokony tena ntsony izy ao. Ka mokinona ka. Araisy ny findayanao fa mety efa Raseta zao za miantso anao zany. Marenina teo ianao e. Allô? Eny tompoko. Ahoana ry se? Ay, mody androany. Eny ary. Ho avy aho. Iza zao ny mody androany? I Raseta? Oka izay ny asarotam-piarinao rabary a. Dia akanjanako efa mivoaka androany izy. Dia afaro tsara ary ny zanako tsy anakorotana ato an-trano ato. Rehefa tonga eo. Dia miteny azay a. Si! Rangaha tsy mahalala afa-tsy ny tenany. Tsy mahotsy akory izy mihaino anjanany tsy salama. Izay fa lasa e. Ary saika diniko. Tsy mody eo ah ny alina fa rapitso a. Ji? Fa tsy hody ahoana dia ho aiza? Tsy ahoanao zany. Sady tsy tokony hisy rarahinao an'izany. Izay asalaman-janako ao atao e. Eny e. Namony azoko ambaro efa dia mandehana atao izay atao. Hitako ny ansanako. Eo koa le raha matoty dia be ranomasy eo. Izay fa lasa e. Andriamanitra. Ampio afa mafy loatra sokapoka mangidy izao. Inona ny ataoko? Aiza ny ataoko vola hitondrako ny zanako eny amin'ny tompo marary saina? Marary aza ny lohako izany ka. Alao izy loha alaina mody aty hatrany dia hita ny toyany. Dia misaotra anao ry anaka nanampy ahy. Tena tsy manakavana akaiky afa dia onjonjoko sasany rery sisy ty. Tsy misy tokony isorana re zany ny haino amin'ny Farantsa. Sady afaka manampy anareo foana. Tady ity tena mpinamana ange za sy Farantsa e. Hay e. Polisy ny asaiko makanao eo raha mbola tsy avotsitra ny tanako a. Polisy. Ary miala ianao e. Miala. Misaotra se. Miala ho a. Mandreraka. Iantso ny dadatoany avy eo mba hanampy ara-bola sy hitondrana azy eny amin'ny toby eny fa tena tsy lasa tsony raha izao ataony izao ka. Oe, tandremo ry mary anao fa mitady azerany ilay fahita lavitra. Entiko. Farantsa, mipetra aloha ianao e. Sarangaza tazotazomina. Farantsa. Miala ianao a. Miala ry anina. Andrekaiko. Vaky amin'ny tany daholo ny vera rehetra. Oka ki Farantsa. Avelao fa simba mifananatsika. Ampio ary ny mama Farantsa hitazona azy a. Tena matanjaka be ange ty. Tondra angabo te anao rehefa manolo sory a. Ary miala any nareo e. Zaza tazotazomina kely a.
Matoko ianao a Farantsa eo moa petrao a ianao. ledie aza sankatsakana anareo mihitsy ranga za malahelo kosa ange fo keliko e dada tsy tia saly ah e fa diovako lazan'le tsy mataotody reny fa aza tratrako kosa aloha ary aza fantatro fa alehako any na dia mipetraka any amin'ny pôle nord ary allo Dezy a apio fa tsy vitako tsony izy ity e marary ny zanako Dezy a ataovy rezy azo atao e eny e aiko ange ianao fa lavitra e fanampianara-bola ny ilaiko raha mba sitrakao ay misaotra Dezy a tahin'Andriamanitra alefanao rapitso eny ary misaotra indrindra efa polisy angaza ny atsonareo izany meo aty resako azy aiza e meo aty ho a tsy polisy re zany Farantsa afaka mba manampy avy ianao ry mary anao rapitso tsy maintsy alefa ny mitoby rapitso mantsy izy Zany ve eny tsy manino zany fa firy zany izy no tokony miaterina any ka aleo entina maraindraina izy anaka amin'ny enina maraina raha mety aminao tsisy hoe za polisy ianao volera ianao mpandeha dia za sofera aleo ary fa hierany any aminay ah saotra anaka tsy manino soa fa efa salama tsara aloha ny feriny ny say sisa ny mila tsaboana dia maka hery anao hatrandrery mama Farantsa mivavatrany fa tsy maintsy ho sitrana izy dia mivavaka ho anareo koa tsy maintsy mahery anaka na dia efa mitady okivy aza zay indrindra mantsy ianao koa ty dia tazomiko hariva be etiko sao dia tokony efa andeha hody amin'izay aloha ianao e entiko tena efa hariva marina ka ka dia lozako ary aloha ianao madama fa sao dia mitaitena eo koa ny any an-trano ndao ry anaka dia mbola mamerina fisaorana hatrany tsy misy sorana re zay fa mirary fahasalamana ho amin'ny Farantsa zay dia mandram-piona mandram-piona ianao fa rapitso maraina zany a eo ye manahoana mararitsika ato io re izy infirmiera midelira sy miteniteny zavatra tsy mandeha amin'izay lohaniny efa nresaka tamin'ny dokoterinareo teo eny tompoko tsara izany bon efa pe daholo ny volanareo mandritra ny folo andro izany a eny tompoko efa trano sy ny sakafo ao anatin'ny daholo nitsindra tao amiko efa ao efa reo daholo Fleuridalo dia tsy nahy e ay fa mahafantatra anao ny aho kosa mirana reny Farantsa fa mahafantatra anao ihany koa efa ianka moa no nahazo amin'ny Farantsa na tonga sy salama saina ohatr'izao voalohany indrindra aloha dia mila fantatrao tsara ny disipline ato amintsika ataovy an-tsaina foana hoe marary saina miara-miana amintsika ato ka tandray misy sakafo hohaniny sy ny zavatra sotroina eny infirmiera tsy azonareo omena zavatra manentanentan'ireny izy ohatra hoe jus misy cola reny tiako hainao ihany koa fa sika rehetra eto miara-mitsabo azy zahay mpitsabo nareo mpiandry marary tadidio fa izay zavatra iainany eto ny iainany rehefa tonga ny anivon'ny fiarahamonina eny izy rehefa azona iantoka fa sitrana soamantsara izy dia izay vao alefa ny amody voariary tompoko ale 5,000 ariary atao inona azafady ay ve indray hivitanana savony sy vovon-tsavony andiovana ny toerana rehetra aty fa izao aloha eny tompoko mitovy amin'ny hopitaly rehetra ihany aty mila mpiandry marary sy roana ilay samy tsy salamasaina ifanambady ato azonao angamba ny tiako ambara eny tompoko fa eny mbola azavazavaiko aminao ihany aloha maraina atoandro ariva izy akana sakafo ary ambony ary ny Farantsa moa tsindrona ka atao isaky maraina izany ay voaray tompoko eny ary atsy amin'ny tsy sahala raha itsy raha misy ilavanareo eny tompoko ada
Dada, fonahy re olona fonjere ahy tsy daholo le polisy teo. Ohatry zao ny ity tontontolo fitsaboan'olona mararisainy tony. Ary izy io Efa natahotra ihany sao dia jerijerena. misy elako tampoka eto. Zaho aza jerijerena. Ay mba kalma tsara Miala ihany daholo zareo. nareo. Saingy manao zavatra tsy abeverana zany. Marary be vatako e. Jery ty Farantsa raha tsy mitabataba iran-tokotany fotsiny. Marary be vatako. Mafy any aloha mahazo azy e. Dokotera, Trop be le ataony tanany. dokotera. Hainao mipetraka eto? Variana mandinika an'ireto olona tsy salama sain'ireto ary ren'ny Farantsa. Tena tsy misy tompony tena mihitsy ry zareo. Reo aza mba azo lazaina ho tontony ihany fa any amin'ny unité de soins. Miala daholo nareo. Reo aza mba azo lazaina hoe tontony ihany fa any amin'ny unité de soins hafa any ange ka misy tena mahamono e. Zany a. Saly ahy. Neny a. Ale dada-dadino mba aiza e. Aiza ho dada. Any an-trano izy anaka. Dada. Ary aza sara angotona be ohatran'izao aloha ny akanjony neny fa rovitra e. Aiza ho izy e. Asay fitongeto izy zao dia zao. Sa hitoranga izy. Mary anao ihany ankity ry Farantsa. Tsy miresaka aminao a. Ary lasa ranga mandeha any a. Andao aloha soloina ny akanjonao ry Farantsa. Jereo reto raha tsy maloto be taminy ianao le nidaboka tamin'ny tany teo. Tsy mila niori neny a. Alefa simody any io a. Izy aza mba manampy antsika koa. Mila e. Ndo isasa aloha dia misolo akanjo ndry. Ao a. Sao dia misy tokony hanampiko anao aloha ry nenon'ny Farantsa. Raha afaka manasa an'ilay leviana eo ianao dia mba sasao kely inge azafady. Aiza dada. Efa haka sakafo manko avy eo. Eny ary tsy maninona. Oay le ty e. Mandona fotsiny zany raha olona ka. Aiza dada ho a. Zaho koa ty toa lalina. Ay mo olona mararisaina daholo ny ato ka tsisy mahalala an'izay tokony ataony. Se Bonjour ianao. Bonjour infirmière. Ianao miandry amin'ny Farantsato? Ny tompoko. Zaho miandry azy fa ndreny mbola lasa nody. Ay. Oeta ty aloha Farantsa otrindromony. Eny infirmière. Farantso. Andao aky mitsindrola kely aloha ianao izy ny infirmière. Fa maninona nefa nitsindromony e. Ary aiza neny? Andao moa aloha e. Neny mbola lasa nody naka ny akanjo ndriany. Ka eo izy tompoko. Aleo hipetraka eto izy. Manao ny Farantsa izay? Safandry. Zange salama dokotera e. Fa dadanay marary. Aleo mihitsy aloha zaho dokotera fa malahelo an dadanay za. Alefa mody ndry rehefa salama tsara. Ary avy aloha tsindromona dia amin'izay sitrany ndry e. Dia mody any amin'ny dadanareo. Koa a? Le ty e. Fa maninona nefa e. Tsy tsindromona izany ary anga. Io tazomitsetsiketsika ny tanandry tovolahy. Io moa kely Farantsa. Miala teny e. Za aza tazotazomina. Fandry ve tsy te hody. Eo aloha somary abotsaka kely ny pataloha. Kay, tsy vaninareo e. Mpanolana tsy vanina. Zay zao dia naninona ka. Ary maso tsara izy ry tovolahy. Sao mitolevika tamika manko amin'ilay azo ny fanafody. Eny infirmière. Somary tena vomafy ny saina izy io. Ny ampialefany lalana koa moa dia vomaika eny. Skolo FM manarolotra ho anao Arafanjy tantara nosoratany MT Arielatra. Nolalaovin'ny Faly, Rakoto, Sinazy. Niaraka tamin'ny Niravo, Sofaniry, Antsaravaka. Nandray feo, Afatrandrenarivo. Nalina ny lafin'ny teknika, Dida Montero. Nana Totosi, Jiady. Resa fony isan'andro isan'ora safidio izay tolotra mora mety aminao efa misy antso SMS mikavy hatrany tsy idriny dièse 322 dièse. Santy zany izy nefa dia zao mahazo azoko. Tsy rahanao zany radoko a.
sady iza koa moa malala raha ianao ihany naniraka an'ireny tsy lambotina n'olana reny e. Tena mampalahelo tokoa izy sady anisan'ny tovovavy mba tokony hanana no avy mamiratra ihany anga izy io e. Tena tovovavy mahay raha ifaranja. Vokatry ny etraketraka ny rainy ihany ngeny nahatonga an'izao e. Fa angaha dia tena masika loatra ny reny izy io. Tena toro be. Toa hoe sady mpamono vady maditra be hoy izany rangahy zaniko. Na zavatra tsy misy dikany aza anie dia aminoany azy mianaka rehefa mihetsika izay ny lohany. Na izany kosa efa tsy rary nanaovany an'ity tovovavy kely ity e. Izany hoa. Efa manao siosiny zon'olombelona loatra izy. Enjehany lalàna ny fanaparana eritreritra tao amin'ny olona toy izao ka. Ngaha moa hita e. Fa mba inona daholo infirmiera no nahatonga an'ireto olona marobe reto tsy salamasaina toy izao. Tena maro anery zareo reto e. Maro e. Tao izao ireo mpifoka sy mpidoroka zava-mahadomela tsy nahazaka izany ka mitarika hatramin'ny areti-tsaina. Misy indray manao fanintona dia vohatra amin'ny saina e. Misy indray accident dia voadona mafy ny lohany. Alina izany e. Ao indray ireo misy kakana anaty dohany. Sisy e. Tena enjana izany ka. Tena enjana aloha e. Fa misy andro efa azo lazaina ho tsara ka. Misy raha ivoaka izay izao androany fa mbola hampanaovina testa tsara aloha vao tena hoe avoaka izany. Ay ve. Ny atao mitombo marina moa izany manafaka an'ireo olona efa miankin-doha tanteraka amin'ny zava-mahadomelona. Tsy dia tena hoe manafaka loatra aloha e. Fa manampy azy fotsiny mba hampihana ny tany filana ao anatiny. Izany hoe ilay filana zava-mahadomelona e. Ay. Misy fanafotona tsindrona tao aminy dia io no manena 700 na 500 isan-jato ny filana. Fa io indray tena miankina amin'izy tenany ihany manafaka azy amin'io fa izay fanampy fotsiny. Mazava. Fa ohatrany tady eto lefika nefa ratsy ity izany fa aleo aloha entiko mamonjy ny salina ka. Eny tokoa. Tena variana resaka tentsika fa hoento aloha izy e. Efa manomboka miasa ilay fanafotsy izay. Tsy reveko raha le menomenona anao isan'andro za mato mivoaka dia misy antony izay. Efa tafahoatra loatra ilay ataonao rahabary. Raha mahavita an'izany moa ka aninona dia sahanao mampirafy aoka kely tsy fanendrikendrika. Efa hitan'io vao maso be anao io niaraka tamin'ny vehivavy hafa angaha za. Manontany anao nge izay. Tsy tamin'ny masoko fa inona fotsiny raha menamena be amin'ny tendanao reo e. Aiza. Dia inona koa iny mesazana vehivavitako tao ny findahinao tamin'ny maraina iny? Ino reny? Ay dia efa mianatra ny tsy mahalala fomba. Ka hitanao ary izao izy dia ahoana e? Anorana sa hanavandra e? Tsy vanina ianao rahabary a. Tsy mendrika ao anao ny raim-pianakaviana fa manome modely ratsy ho an'ny taranaka. Ka za tsy vanina mihitsy e. Zaho angaha ianao vao malala. Na zanakao aza tsy rarahinao. Nefa no iza moa nahatonga azo lasa dala ohatran'iny? No ny adalany e. Raha janona ohatreo ny resaka iny fa aleo be ahy e. Tofoka. Tsy mba mieritreritra ny hijery azy mihitsy izany ianao ty. Tsy haiko. Raha mazoto mijery azy ihany e. Ary sakiteny ianao fa tsy mody eo indray andro fa raha-pitsa vao miverina eo e. Fa mandeha makaiza foana ianao io tsy mody lava isan'andro e. Tsy rarahanao raga izany io misy vola ataonao sy ny zanako sakafo. Eny. Tsy maninona fa zakaiko rero fahoriako. Manana n'iza ianterana moa. Mandeha any raha seta atsona nampy anoko. Inona moa ny olana amin'izany? Marenina teo ianao e. Sady mikisana ianao angalako ny fitafiany zanako. Mainka andimby an'ilay tovolahy miandry azy ao aho. Fa mba iza kosa mibandy vendran'izany. Iza hoa? Tsy ahoanao izany e. Rehefa tsy handray andraikitra ianao dia aloha ataon'ny olona. Inona moa ny raraiko an'izany e? Afaka ataony daholo koa ange ny adidy tokony raisiko ato amin'ity tokantrano ity. Lehilahy mohaka tsisy ilavana azy. Ary za kely aza mba ambanimbanianao lavy eo so azo amiko eo anao azafady. Ary zay fa lasa.
antsy ity. Allô? Ay, andraso vetivety fa alaiko any ianao. Andeaka an'ilay vadiko vetivety eo ivelany ao aloha infirmiera. Mba mila lakile azafady. Fa alohan'izay aloha aleo io dia ao anaty salina foana ny marary rehefa ivoaka ohatr'izao ianao a. Dia tia ny lakile. Misaotra ary. Ndao aloha miditra anaty sala indriry fa rantsa. Leo ao afa leo za eto e. Andao afa ho avy eo ane dady. Dada? Aizy dada? Ho avy eo ve dada? Ye, ho avy eo izy. Ary andao aloha. Ay. Mba ela koa nareo raha matoka. Ka mbola nampiditra ny farantsa tao anaty salina ane ay. Ndao, midira. Ay le reto zany adala nyretolony reto a. Ary aiza zao farantsa? Ao anaty salina ao izy. Ndao fa hoanitsika e. Ay ve ka ohatr'izao zany aty amin'ny 18 zany. Papa, fona papa, azaka poanao a. Papa mo namako. Lehilahy ianao ry farantsa fa aza mitakisikisinao ohatran'izao a. Mahakamoka. Mamamiana anao kosa izy rainy a. Ka tsy ilaiko e. Marary be za papa tsindromin'le dokotera a. Za tsy ho ato tsony. Ka rehefa adala tsy saina dia tsy maintsy tsindromime. Sa ianao tia anaty mandrak'izay? Mba moramora kosa ny vavanao ranga. Olona mbola tsy salama no ataonao an'izany. Ka marina izany e. Raha izy ny fahitako azy zao aloha mety ho ela mihitsy vao ho salama. Jereo ny aty izy. Nday. Na ny akanjony aza tsisy mandeha amin'izay lohaniny. Papa kosa e. Zany papa efa naolana an'ilay tsilamboto tsy fanireny e. Andriamanitra ianao. Tena zaza-dala marina. Dia nanaiky ny tolomony fotsiny ianao. Ka aza koa tabaisina tsony ny saindra bary a. Eo aloha kifa rantsamboarina ny akanjon-dria. Eo koa hogona ny volon-dria. Marina mafy raha matoty raha mba haritra hijanona ato. Nareo mpiandry marary ato zany dia midy ato anatin'ny tirindriny efatra ty foana. Misy fotoana mivoaka ny vidy zavatra sy maka ny sakafo ny farantsaka. Izay mpiandry marary eto aloha mifanampy e. Ay, ka tsy haharitra ela arimirana. Iny misy vola dia tsy tsio tsara. Ola be koa ny zavatra ataoko ka tsy afaka nijanona ela eto ahy. Sady kosa vera bary a. Raha izay fotoana nijanonanao teo izay ve izy 10 minitra akory. Sady mba te resaka aminao ny hono ilay infirmiera ao e. Aleo amin'ny manaraka. Dia andeha ve dada? Zaho koa anaraka anao ka. Mipetra tsara ary kiala kely tia. Izay asalamanao aloha atao e. Papa koa. Zay raha matoa fa vao itsy vavahty itsy aloha. Indray ary. Veloma ary ianao e. Ok, veloma ianao. Tena tsy misy ivakindra-bary loha amin'ilay zaza mihitsy marina. Eny e. Zigako izao ka tsy maintsy zakaiko. Angala sasady ny vadinao teo? Lasa izy infirmiera. Tsy mba naharitra ela akory. Lalina izany. Izany efa mba saika resaka taminy. Amin'ny manaraka indray hono izy tonga eo e. Eny e, fa tsy maninona izany. Tokony efa sakafo amin'izay ianao fa efa miraiky 12 sasany izao a. Eny tokoa, sady efa nitonga vita olona. Avelako aloha ianao vetivety infirmiera. Mampalahelo ahindra matoa iny. Dia onjonjo ny samirery moa izany ny zanany iny. Ilay vadiny tena tsy mindraraha mihitsy. Tsy ireo efa mila hipika kely mihitsy koa no an'ilay madama amin'ny fieritreretana azy zavatra rehetra izao. Atao ahoana e? Izay ilay fiainana. Leo aloha mandalo ataon'ny farantsa maka an'ilay fitaovana nafarany mamatoka. Ela indray aloha izany zao aloha misolo an'irany eny ato fa mba hoe kaindy ny andro. Ary aloha amin'izay rodominy.
Iza koa ary zany manimba revo zany. Dana aloha serimba jereo kely zany. Nefa na izany aza tilotilo tsara aloha fa sao dia mirana ny tonga ao. Salama tompoko. Mba hitady an-dada amin'ny Faransa raha ho izy. Tsy namaly akory izy fa tonga dia niditra. Vonavony izay olona re zany. Izao zany ny ataon'ny dada amin'ny Faransa ity rehefa tsy misy olona ato. Tena enjana ka. Ary ahoana ny onao izay ry tovolahy? Salama tompoko. Nama amin'ny Faransa ary ny ranon-nenin'ny Faransa haka fitaovana aty hoentina ny amin'ny hopitaly. Nama amin'ny Faransa sa sipany? Zay vao tadidiko fa nga mihitsy ilay sakorokorokanjanako teny amin'ny 67 hektara iny. Tsy izany lesy ao ah. Ary dia tena sahan'lahy mihitsy ny mangarom-biby andavaka. Dao mandroso lahy. Ka tsy izany ange tompoko fa tsy akan'ilay fitaovana ve lahy e? Akan'ilay izy aho tompoko. Ka midira re? Ohatray. Eno mbola mianjakanjaka be ato. Anao vaingana aloha ny akanjonao dia aza mihetsiketsikety mihitsy e. Avy aty ry tovolahy. Eny tompoko. Inona tsara hoe ny dadavin-draka? Zany hoe misy ambina akanjo Faransa izay ho ny tavela ato dia mba ampitondraina fa za manko ny soloanen'ny Faransa anio. Andraso vetivety ary. Inona tsara moa ilay dadavin-draka? Akanjo Faransa tompoko. Ka iny ary ny akanjony e? Madya. Ahoana re tompoko? Fa naninona anao amin'ny velesinao amin'iny hazo be iny e? Tena maty aloha. Fazalahy zay ka. Ela manadala ny sainjanako ka. Tsy mila banjo lamboto hatrany ity za. Ary iny ary tatazo e. Andriamanitro, raha tsy nisy kely dia vako ny lohako marina. Tena elao fa biby ty fa tsy olombelona tsony ka. Mitetiko moaizy ala. Mitetika any moaizy ao ala. Inona ty mbola misy a? Maty mama. Tena voan'le vera ny lamosiko. Izany andositra e. Kay. Alora ka mihoatra tsy ambaravara kely izy. Oay zay lahy e. Maty kato alano. Zay fa tafasoty ilay varavara kely. Ary ianao manota ary tositra amin'izay fa maty atao ka. Maninona ny tirany janona teo raha lehilahy lahy? Tsy ampoaniko raha zay lahy e. Zany ny aina kakite anao aminy io. Adalao foana ny zanako e. Maty anena. Tena manahy tena be tongotra sy ny lamosiko. Mba ho tonga any amin'ny hopitaly any ary ve aho. Aleo ranga mandeha any aloha. Mila hoentina eny amin'ny hopitaly Faransa maika ty sasy ty. Azafady kely angery tovolahy e. Fa misy iny infirmiera? Oay. Nanino ny Faransa? To vaky be ny lohany. Aza be fanontaniana aloha ianao fa apu tovolahy io mba hatazatsy anaty fiaran'ny dokotera atsy. Malaky ianao. Eny ary. Orsia. Mavesatra kory Faransa zany ka. Alao hitra ao anaty fiara ao izy. Zay, ndre ny senao aloha miaraka aminay mitondra azy. Midirina reo? Fa ahoana ry nino ny Faransa? Fa nanino izy ity? Tsy zany fa
etsika be tao izy dia natolatola ny tamporehetra ny lohany avy eo izy nianika teo amin'ilay vato avy be io dia mipolisatra teo dia nitsenainy ny vato avy ery ambany andriamanitra tratrako fa tara kely sa tena tsy mahatsiaro tena mihitsy ety ty izy ty tena mifaty ety ty zanako ty anaka aza miteniteny foana loha ianao ry neno mifarantsa fa mbola mitsabontsika izao ka jereo ane izy ka jereo kariza any maherezatra any iory zareo batao amin'izay izy malakilaky nareo fa vonjenany ity eny infirmiera sanako raha eo alaviro azy fahafatesana tsy manana afa-tsy izy hatramin'izao avekiry farantsa dia mala tsy mahatsaro tena ihany tri mama farantsa efa manahoana izao ore anako mbola tsy mahatsaro tena hoy dokotera mbola taon'ilay koma tanteraka azakivony ena farantsa efa tena manao izay ho afa ny dokotera nasitrana anazy any efa 3 andro kosa ane izay tsy mbola mahatsaro tena ihany efa zero masisana mitazona ny anjanako tsisy an'izany ayatonareo azafady fa mbola tany amin'ny hopitaly ana nindrona n'ilay olona tsy salamasaina teo dia izay vao afaka nakaty efa manahoana izy ato tena mbola tsy mahatsaro tena izy hatramin'izao matasana-ko infirmiera mbola mitsapysika izao tsy misy mahatsy amin'ny andron'izany eo andraso hoe angataka lalana kely amin'ny dokotera tsy misaotra dokotera tena mbola natsy fahatsiarovan-tena tanteraka ty tovovavy ty dia tena hoe ny oxygène sisa mampiana kely azy raha zao fahitako azy izao dia tena efa ratsy dia ratsy jereny vava amin'ny sanasana be fotsiny tena efa mangatsika ny tapany ambany sady efa tena tolana amin'ny fonoditra koa ty izy tsy tiana kivondreniny reo amin'izay voaka tatoka manahoana ny fahitanao azy ao infirmiera tena mbola tsy mahatsiaro tena tokoa aloha izy mivavahatra efa tena tsy nitsahatra no mivavaka infirmiera na dia efa kivo tanteraka aza dia tsy adiniko izany tsary izany matamirana ary ny dadan'izy io nga tsy mbola nandalo teo mihitsy ka ny dadany asa tsy mirarahanay any infirmiera tena kivy amin'izany izany ve tena mampalahelo izany ka saika diniko tokoa fa tamin'izaho ilay nirahanareo farany tany iny ange ka tena nidaroany saika matao raha tsy naintsoaka fa ahoana anaka ka neveriny hoe manadala ny sainy farantsa hoany dia nanaparany toko tena elatsy mivanina mialatsiny anaka tsy misy tsinonao izany ry mamany farantsa izy ange ny navanindoza fa tsy ianao akory tena mampalahelo ilay toe-tsainy oay fa ohatry ny antsony itsy dokotera itsy ianao ry madama eny tokoa vetivety aloha ahoana hoana tena kivy ary reto fanafody efa manetsiny indray reto sainy vidiko reto eo hoe jereko tena fanafody lavo be tokoa reto ka fa zao ry madama tsy hoe manamaivana ny aretiny zanako akory aho sanatrian'izany fa mba ho fanoroan-kevitra anareo tsara dia azo mividy andreto fanafody reto nareo fa ahoana infirmiera bon aleo fa izany hividy azy ahoana tsara hoe infirmiera makasitraka indrindra hotahin'andriamanitra ane ianao tsy misy sorana madama raha mba fantatro mako fa tsy tekonareo lana vola fotsina mividy mpanafody mitangana be io lefa tsy avitra tsony marareo fa tsy tena kivanareo eo oxygène fotsiny mampiaina azy
Mitapany ambanina rehefa tsisy tsony. Fa avelako alohanareo fa andeha hamonjy marazo koa aveny aho mitondra an'ireto fanafody reto. Sady tsy rena maika koa manko reto e. Ndao ary re infirmiero dia mbola mamerina ny fisaorana anao hatrany e. Eny are mirary soa makasitraka re. Mampikorona azy dokotera ao e. Aza hitako aza mahita rery lanitro. Navoaka daholo ny olona rehetra atao anaty salle de réanimation ankoatran'ny marary. Tena manamafy. Tena tsy mahazo aina mihitsy ny mama Farantsy zany a. Fa ina ary mampirodorodo an'ireo dokotera reto ao e. Dia sanativy. Oay, misy dokotera miantso antsika io. Andao eny anaka. Za hitako. Aleo za noho eny mama Farantsy. Endraso eto a. Ay, eny ary. Misy inona re Andriamanitra. Tena mitobodoboka be za foko izany. Efa very maraina. Fa ahoana ho ny anaka? Misy inona? Maherizana ianao Farantsy. Fa ahoana? Tsy namantsika intsony Farantsy. Lanitro! Oay le tia, tena torany ty. Dokotera, vonjy fa torany ty. Tena torany ty dokotera. Eo no kosikosena an-tana. Neny Farantsy. Eo. Zay kosa fa tsy ary tena ka. Fa maty ve sanako e? Aoa. Tsy kosanaka. Dia lozana sahady venene. Ka Farantsy. Tsy kose. Tsy hoa. Ka mosa e. Tsy misy tika tsony fiainaneny re anaka. Tsy lozana e. Maheriza moniny a. Io mitsangana dia andao hipetraka tsy amin'ny sesitsika. Tsy marina kory zany e. Tsy maty zany ho any zanako. Aza ilozana Farantsy. Ka mosa e. Mila nao angeneny. Tombon-dalana ihany ny azy neny. Atsika rehetra ngesa mbola ho any daholo e. Oka ho azay. Jaly anaka. Le zanako tokana maty. Mivadika tsy mirara. Ka ina tsy mony antom-psika ato tany e. Hitanao Andriamanitra tsy mamelanao rery zany ro mama Farantsy. Sori izy. Izy no namiary. Izy ihany koa maty. Ka tsy vitako e. Mavy aniko sao ka toka mangidy saikaiko sao. Aloha retsika mikarakara ny razana. Ny taratasy voany ato zao mbola mila karakaraina koa angy. Ndao fa miantso antsika ny dokotera. Andriamanitra? Rabary? Fa izy vehivavy io? Mirana, fa tena hoana loatra rery tompo, Fa inona loatra ny ratsy nataoko anao ny tezony anaovanahy e? Inona hoa? Mirana, fa ino tsy mahazo anao e? Kosa miakatra loatra ny vitana neny alemo manaraka anao zanako Mirana. Tsy anao neny. Tia, tena lasa mivika koa iny. Oay, fa ino ty ny mahazo anenao Farantsy? Tena tsy noro mity a. Esy ahoery fiainana fiasotasota dia hoe izy ony ny tena vreny efa fopla. Omena lalana sy mifahendreko. Neny
Fa oaiza ianao e. Oay le ty tena tadiritany ty. Apio aloha tadany farantsa. Apio tazona an'ity fa sy matanjaka be an'ity ty e. Mbairanga. Mirana. Mialanareo aza tazotazomina miala miala. Mirana. Mipetraha ianao tsara e. Yorsia. Yorsia. Andeha haka taty fa tsy maintsy fatorany ty fa tsy tanako tsony ty. Aza ela ary ianao sao dia votsitra eto ty eo aloha ny ianao farantsa. Aza ifika mafoatra zao Miala ianao e. Avy alao afaty. Farantsa zanako e. Aiza zanako neny. Kosa mafy loatra zao. Mafy loatra eo aloha fatorana amin'ity ianao e. Eo aloha fatorana amin'ity ianao dia zay e. Zay. Miala ianao. Mafy Orsia. Miala ianao leranga vaniny tya. Aza fatipatorany tya. Miala. Miala. Zay fa voafatotra. Andao bataina miditra ny an-trano Orsia. Miala nareo. Miala. Tsy mila. Dia inona Orsia natao amin'io ka tsy hitako any izay tokony atao e. Tsy haiko izay vonjena na mifato amin'ny farantsa na hitonenito. Maninona tsara hoe Orsia e. Fa fato ny farantsa ahoana? Ka efa tsy namatsika ntsony izy e. Ahoana? Saika ampandrianao no nahatongavanay teo. Ka nanjo mo zavatra fandray no nitranga. Andriamanitro. Maty ve ny zanako? Tsy kosa e. Za no marina ary dada amin'ny farantsa. Lozako. Ny zanako. Ny vadiko. Tsy kosa e. Lozako marina. Dia inona ny atao ry dada amin'ny farantsa? Lozako e. Aleo aloha iantso any infirmiera fa izy angamba mahita an'izay tokony atao amin'izao ka. Ay. Tsy hoe izy Orsia. Allô? Azafady indrindra infirmiera. Afaka mandalo aty an-trano amin'ny madame Mirana ve ianao zao? Ambotro manjaka. Eny ary. Ho avy eo n'izy ry dada farantsa. Tena zava-dozy ty Orsia. Tsy napoziko. No ny adalako no nahatonga an'izao. Aiza zany mifatin-janako? Mbola ao amin'ny hôpitaly ao izy. Tsy mbola vita ny taratasy voahany. Andriamanitro. Lozako e. Dada farantsa. Lozako. Zao angamba izy vao manenina tamin'ny zava-pistany. Anenina tokoa tsy ao aloana fa aorinan-datsaka. Lozako e. Raha mba saina kely fotsiny soa ianao dia tsy nisy an'izao zavatra rehetrarehetra. Tena mampaholiana loatra ny tantaram-piainana madame Mirana ka. Tena enjany. Normal izy raha lasa dala fa zao kosa vedy. Ilay zanany antokana nandao azy, ny vady mampirafy. Tena sendran'izay lehilahy tsy mifadi-trovana. Tena nazaha koa zany mba latsatra amin'ny maso nahita ny toreo nenin'ny farantsa. Fa nandaozako farantsa aza tena. Mafy tampoka. Efa toy ny nanapaviko angeny nandraisako an'iny. Mahireza ary se fiainana daholo izany. Vetivety aloha fa misy miantso ny finday ako. Allô? Eny tompoko? Eo indrindra? Eto amin'ilay fasana misy mandevina io? Eny ary tompoko. Oka fatazako nareo. Andao aloha se anatona ny dada farantsa. Ankahira sy farantsika. Andao ary. Mamangy amin'ny fahoriana dada farantsa.
Saotra madama. Aza mitsosta elitsony. Efa tsara levenana ny maty. Mafy kosa zao e. Eny ny adalako tao natoka izao. Novadiko lasa adala. Ny zanako vavy tokana maty. Tena nanenina tongotra matanana e. Basainy ihany izay atao manaraka ramosea. Tsy andevina inona koa ireny fa vady amanjanako ka tsy tokony anaovanao dijadona be ohatry ireny. Mba olombelona manana ny sony koa ireny fa tsy enao mihitsy no dia hikasitanana azy. Efa tsapako daholo ny adalako. Ifonako e. Saingy indrisy fa tara loatra ny fifonanao Andriamatora Bary eo. Fa polisy. Oay, fa to polisy marina. Ie, polisy tokoa ireo manoloana anareo ireo Andriamatoa. Hitondranao any amin'ny famaizana mahavaivay noho ny fanitsakitsahanao ny zoma olona. Mba fantatrao moa fa eloka be vavy eo anatrehany lalàna ny zava-bitanao Andriamatora Bary. Infirmiera. Aza tapahanao kely aloha ny teniko Andriamatoa. Ianao le mpanitsakitsaka zon'olombelona. Mifona reny. Angara hoe vehivavy ireny dia nanaparanao mahabiby anao. Tsy arova nefa fa olombelona no sirataka anao ihany tokoa ireny. Mahalala marary, mahalala malahelo. Ka noho izany dia za mihitsy nitoroka anao anatrehany lalàna. Mifona infirmiera. Efa tsapako ange ny adalako e. Minina aminao fa tsy amerina tsony e. Tara loatra ho amantsy anao teo e. Disina anao didijadona sy nanapatra ny fahefanao loatra ianao Andriamatoa. Infirmiera. Raha tena lehilahy ianao dia tokony lehilahy toa anao koa ny fanandrinanao. Fa tsy ireny fanaka malemy ireny. Ary mino fa sahazenjana denjana tokoa ny miandry anao satria eloka be vavarososona be izao ny vitanao. Voalohany indrindra dia nerisetra nataonao tamin'ny ankonanao izay nitarika amin'ny fahafatesana ao anjanakao. Faharoa, mifanitsakitsahanao ny asin'ny tokantranonao tamin'ny alalan'ny fampirafesana nataonao tamin'ny vadinao. Dia miomany ianao fa hinana gagazy tsy vidy mbola mandritry ny andro-tokom-piainanao sisy. Ary tsoroka aminao fa ankoatry ny maha infirmiera dia filopitarika ny asosiasion mpiaro ny zon'ny vehivavy izao manoloana anao izao Andriamatoa. Madamo, mifole. Aza gadraina rehefa hiovane ahy. Efa tara ho ahy e. Vehivavy dia mahatsapa fangirifirina taminazo ambadinao sy ny zanako vavy. Ary ely izany fa hoeto any io sefa. Anga, tsia. Aza gadraina reo ahy. Mifona marina. Madama, mba teneny reo tsy tondra e. Rehefa tsy mahay miaina ao anivon'ny fiarahamonina rangahy ity dia aleo ny fiarahamoniny fonja indray no hitaiza sy hananatra anao a. Fa tena tsy napoziko indray ireny trango ireny infirmiera. Ireny ny sahazan'ny olona tsy mifaritrovana e. Aleo mifonjana nanatra sy hitaiza azy rehefa tsy hahiany tsy ny tenany izy. Dia tena potika tanteraka tokoa moa izany ny fianakaviana kelin'ny zareo. Ny zanaka maty. Ny reny lasa tara. Ny ray nigadra. Tena potika tanteraka mihitsy e. Le rangahy mihitsy mifosotra e. Bisy matsika sy maditra loatra. Izay koa aloha e. Tsoroka aminao fa fanaovana didijadona amin'ny zanaka izany tsy dia tsara loatra e. Firy moa ny olona tsy salamasaina amin'ny hopitaly eo vokatra izany. Marina aloha izay e. Misy ny ray aman-dreny dia mihevitra fa mahasoa ny zanany ilay fidiresena azy anatra mafy ka rahana kapoka zony vao tsy mahay kely. Raha atao trop be loatra ireny dia miteraka tsy fahasalaman'ny sain'ny ankizy a. Ohatr'izany koa ny fifehezana azy diso hafa ohatra. Izay indrindra manko infirmiera. Amiko aloha dia toy ny mamolavola fotaka ny fitezana ny zanaka e. Izay nefa e. Na tsy zanaka ihany aza fa nitokantrano mihitsy. Raha pitserina be dia mety ho potika. Eny e. Fa anatra ho an'ireo raim-pianakaviana tia manao didijadona ao tokantrano izany. Na ny raim-pianakaviana koa aza. Aleo entina miara-dalàna ihany ny fitondrana ny ankonany e. Zava-dozana terany raha tsy mahay feteny ianao. Marina izany infirmiera.
dia bonja tokoa moa izany ny fahalan'ny lalabary. Itena loatra tsy mihevitra ny hafa fa manao didijadona fotsiny nanenenako daholo ny zava-bitako. Mifona ary vady malalako fona aminao ihany koa ary farantsa diso aho tsy nandrarahanareo mianaka tonga saina ankehitriny. Dia inona moa izany ny antony hivelomako eto amin'ity tany ity? Tsisy na inona tenaiko tsony eto e. Eny e, mandriam-piadanana sy minaiko nodidijadoko nodidijadoko sy ny adalakianina tonga anao ohatran'izao. Zaho aty mikatra mandra-pahafatika. Natolotry ny arena Antananarivo 95.2 anareo teo. Didijadona. Tantara nosoratany Iankonovy. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara. Tomoina Caroline, Misarandry, Maolitiana ny Menjanahary, miaraka amin'ny Lairakoto Arsoa sy Rafens. Nandray feo Pitikafo, mikirakira ny ara-teknika Sarobidy Stella, Nanatontosa, Lairakoto Arsoa.